Fanafihana mitampiadina vola 7 tapitrisa ariary no lasan'ny Jolahy tao Antananarivo renivohitra tao. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka ny zay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Tratra ny olona nangalatra lamba miahy teny an-tsaha tany Imeritsiatosika tamin'iny andro ny afako maliny izy telo lahy ireto. Ny fanenjehan'olona dia ireo tratra ireo. Rehefa no hadihadina dia fantatra fa avy eny Anosibe izy ireo. Efa maro ny olona nametraka fitoriana momba azy ireo fa tsy tratra mihitsiny raha tsy izao. Mifokarongony ihany koa ry zareo io ary ilay tovolahy manao akanjo mavo io no manery anirety tsy foka raha vao tsy mifoka dia vonoiny hono. Ry ray aman-dreny raha maso tsara ny zanaka ary zory amin'ny lalana izay tokony ho tsara handehanany sy ny hahatsara ny hoaviny. Ary ry tanora mitandrema ihany amin'ny oky namanamana io fa io namana io dia misy ny mampianadratsy ary misy ny mitondra anao any amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Resaka tsy fandriampahalemana indray nahitana an'izany avokoa moa manerana ny nosy izany resaka tsy fandriampahalemana izany, indrindra fa ny fanafihana mitampiadina no tena isan'ny nahazo vahana tato ho ato zay ka mipametra-panontaniana ihany amin'ilay hoe avaiza daholy ireo fitaovam-piadina izay ampiasain'ireo izay mpanao fanafihana mitampiadina ireo, iza no mpamatsy ary izaby ny miray tsikobakomba ao anatin'izay tambazotrana fanafihana mitampiadina etsiroa izay satria matoa matsy misy io resaka fanafihana io dia tsy maintsy misy ny mpamatsy na ara-kevitra io na ara-pitaovana sy ny maro hafa. Ary hita fa tena efa miezaka manao aintso-zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hamongotra azy ireny hatramin'ny fakany mba ahatonga ny vahoaka hiary am-pilaminana sy handro fahalemana. Fa manano sarotra izany satria mitombo isan'andro ny isan'ny mpanao ratsy ary miamitakevitra foana ireo mpanao ratsy ireo amin'izao fotoana izao ary ny ratsy raha teo moa tsy kely lalana araka ny fomba fiteny izay ka izay no mahatonga an'izay fahasarotana amin'ny fifehezana resaka fandriampahalemana izay. Tafiditra ao anatin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay efatra ireo Jolahy izay nanafika tranombarotra iray tao Bazaribe Toliara ny sabotsy lasa teo iny tokony ho tamin'ny 7 no aloha ranom-baovao avy amin'olona tsara sitrapo dia lavon'ny balan'ny polisy-pirenena tao Toliara tamin'iny andro ny omaly ny roa lahy tamin'ireo olon-dratsy ireo tao amin'ny fokontany Andranomena kominina Betsinjaka no nahalavo an'ireo roa lahy ireo. Ny roa kosa tafapiritsaka taorian'izay fifandonana izay efa nokarohina hatramin'ny ela izy ireo ary efa mpamerikeloka sy mody mitarika kalesa eny amin'ny toerana izay ho tafiany ihany izy ireo mialohany hanaovan'izy ireo asa ratsin'izy ireo zay. Tsy mbola salama mandoara ilay karana voatafika hatramin'izao noho ny fanaken-dana izay nahazoazona loatra ka mbola ao anatin'ny fikarohana aniretsy farany ny mpitandro ny filaminana any an-toerana any amin'izao fotoana izao izay tsy mikely soroka miezaka mampandry fahalemana sy mitady vaholana rehetra mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo mpanao ratsy any an-toerana any. Jiolahy roa indray no voatifitra rehefa saika nandratra zandary izay mpianadra raha ny zoma lasa teo iny tany Anivoala Ampitabe kominina Antsampanana distrikany Brikaville iny. Omalin'io manko nisy fanafihana tranombarotra tao Antsampanana. Folo lahy ireo olon-dratsy tamin'io fotoana io. Nisy tamin'izy ireo ny sarotava, nanapoaka basy izy ireo sady nitaky vola. No io zavanitranga io dia nanaradia ny zandary. Teny an-dalana izy ireo teo Anivoala no nifanena tamina lehilahy roa izay nampiahiahy nitondra kisoa. Tsy fantatra mazava raha nisan'ireo nanafika tranombarotra izy ireo fa ny zava-nisy dia tsy nanaiky ho savaina izy ireo sady nanohitra zandary araka ny vaovao avy any toerana trany. Nandositra izy ireo sady nitoraka zandary tamina pilotra sy antsy. Voatery nitifitra azy ireo ny zandary izay no nahalavo azy roa lahy ireo. Nogazana ny antsy ny pilotra ny ody sy kisoa lehibe iray izay tratra teny amin'izy ireo.
midika izany fa tsy mandefitra amin'ny mpanao ratsy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao a mba ahatonga an'izay fandriam-pahalemana tanteraka izay. Eo miresaka fanolanana indray rangahy iray izay 80 taona voaheloka hanao asan-terovozona mandra-pahafaty rehefa notsaraina atao amin'ny ady heloka bevava tsotra tao Antananarivo renivohitra tamin'iny andron'ny omaly iny. Ny 24 Mey 2024 izy io no nanolana ny zanabadiny izay voatelo ambin'ny 10 taona monja teny Ambohimangakely. Tena hoe tratran-dramatoa teo ampanaovana tamin'izana ny tao an-dakozia mihitsiny a ity rangahy lehibe izay 80 taona izay. Ka vokatra izay filan-ratsiny izay a no nahatonga azy nahazo an'izao a asa anterovozona mandra-pahafaty izao. Tena mila andraisana fepetra hentsitra ity resaka fanolanana ity fa toa nahazo vahana ihany mantsy izy tia tato ato zay ary misy ireo olon-dehibe izay minia manolana zazakely mihitsiny a mba ahazahoan'izy ireo fa finaretana amin'izay filan-ratsin'izy ireo zay. Ao anatiny resaka fanafiana amin'ny tampiadiana hatrany tao Antananarivo renivohitra tao, vola 700 tapitrisa ariary no lasan'ny Jolay. Tamin'ny andron'ny Alahady hifoha latsinainy teo a tokony ho teo anelanelany 120 alina sy misasakalina dia nisy Jolay misa 12 izay nanafika tokantrano iray teny Ankady Tanjombato. Tanora lehilahy mpandraharaha mpivarotra fiara sy vehivavy mpivarotra finday no nitafian'ireo olon-dratsy ireo a raha ny fikaroham-baovao. Ny sarotava ireo Jolay ny telo no voalaza fa niditra tao an-trano, iray nitondra basy, ny iray matraky ary ny iray antsylavalela. Ireo sisa kosa ny hainohaino tany ivelan'ny trano. Lasan'izy ireo tamin'izany ny vola antapitrisany sy ny finday izay 700. Raha tambatra ireo rehetra ireo a dia any ho any amin'ny 700 tapitrisa ariary ihany. Milaza ireo mponina eny an-toerana sy ny manodidina fa miaina tsy fandriam-pahalemana tato ato ka manaitra ny mpitandro ny filaminana mba handray ny andraikitra sy fepetra mifandraika amin'izay fa tena mijaly izy ireo a noho ny fitsoka an'izay resaka fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny sintomahery ary ihany koa ny vakitrano tato ato izay. Izay sy zay no masaka azona roso tato anatin'ity video ity tompoky lasy tompoky vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fi ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tompoky lasy tompoky vavy mankasitraka dia mirary soa.